Adventist World Radio, the voice of hope. radio adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. I Henry Morrison sy ny vadiny dia mpanompon'Andriamanitra nahafinaritra tokoa ary ny asa nandritry ny 70 taona tany Afrika. Indray andro anefa dia nanapa-kevitra niverina hody any an-tanindrazany any Amerika i Henry Morrison na mivady. Dia roso ny dia. Rehefa iny nanakaiky ny serana tsambony New York iny ny sambony tondra azy mivady, dia indreo tazany vahoaka maro ny tangorona teo. Faly ringa Morrison na mivady satria no heveriny fa tonga hiarahaba sy hitsena azy ireo reto olona be dehibe reto. Tsy fantatra izy mivady anefa fa ny ray samby tamin'izy ireo koa ny filohan'ny Etazonia dia Theodore Roosevelt izany. Hay reto olona be dehibe ny tangorona, ny oby sy ny faly reto dia olona tonga mba hitsena sy hiarahaba ny filoham-pirenena Roosevelt. Todiso fanantenany ga Morrison. Nalahelo mafy izy, nefa tamin'izay indrindra no injao nandre feo nilaza taminy izy nanao hoe mbola tsy tonga any amin'ny tena tanindrazanao ianao. Ry mpiaino namako, ianao aiza ny tena tanindrazanao marina? Ny eto an-tany ihany ve sa ilay any an-danitra? Moa mizotra amin'izany fonenanao izany ve ny dianao ankehitriny sa mandeha amin'ny lalakafa izay mahafinaritra anao fotsiny ihany? Raha mifidy sy mizotra amin'ilay fonenana marina no manin'ilay rainao izay any an-danitra ianao ka maharitra sy mahatoko mandeha amin'izany lalana izany, dia andreny feon'ilay Jesosy tomponao ianao manao hoe tsara izany ry mpanombo tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanambaka ny be. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Matthieu 5:20, andiny 2:20. Miandri anao ni pamunzi, miandri
hivavaka ho anao. Hivavaka ho anao ry Madagasikara, hivavaka aho satria be ry tiako ambara. Raha mibanjina ny lasa mitraory io ranomaso, mangoraka ny fo ry fireneko maro ankaso. Hivavaka ao anao ry Madagasikara, angataka amin'iray hitalao sy hitaontara ny zavatsarotra rehetra izay miseho sy mipoitra, ka nivavaka sandratro iriko ho fanohitra. Hivavaka ho anao ry Madagasikara, tanindrazana tsy foko ho tsara fiafara, ka ny heriko rehetra izay azoko atao ireo ezaka voavory indro fahomeko anao. Ry Madagasikara, nytonom-bavaka ao anao raiso ho anjara tany mamiko ianao, ka ny vavaka ataoko ho an'i Madagasikara soratako ho tantara. Panoratra Sabriral. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Tarika d'oliva. Fitiavana, dai papiavana, abitano anaginako, mianao famarinako, batsinjove sy andrao, gasikara tsy volao. Aminanitra be fitiavana, dai papiavana, abitano anaginako, mianao famarinako, batsinjove sy andrao, gasikara tsy volao. Zay votendrinao mahay ampiray reto vahoakanao fitiavantena hianao nao befandrapaka kizao firenenaka tsisa aoka maiataka ziale fitiavantena hianao nao befandrapaka kizao firenenaka tsisa aoka maiataka ziale. Maminai, rauta fita, kankasirahirai, umina paradisa, iruirerirai, ivavaka sandatrai. Ketinusi maminai, rauta fita, kankasirahirai, umina paradisa, iruirerirai, ivavaka sandatrai. Masira ni Malagasy, vaovaoaka marina tsy misy tasy. Sabatan'olo ndafidy manananjaraka tahy ifandrahifanaso naovavela heloka foere. Zay lay onja ny fanantenana. Sabatan'olo ndafidy manananjaraka tahy ifandrahifanaso naovavela heloka foere. Fitiavana, dai papiavana, aminao anaginako, ianao famarinako, batsinjove sy andrao, gasikara tsy volao. Fetino sy maminay, vaotafita, gasy tsirahiray, umina paradisa, iruireriray, ivavaka sandatray.
awr manolotra ho anao. ilay feo fanantenana. manahoana tompoko, ny namanao Stefan Razafiany mbola manoloananao indray amin'ny alalan'izao onjam-peo izao, araka ny fotoana mahazatra hifanomezantsika raha teo. Isaoran'Andriamanitra fa noho ny famindram-pony sy ny fahasoavany dia mbola samy no tehiriziny ao amin'ny fahavelomana isika. Na manao ahoana na manao ahoana ny mety hoe toe-javatra iainany tsirairay sy ny toe-pahasalamana mety andalovany ny sambatan'olona dia mbola samy velona isika noho izay fahasoavany mahagaga izay, ary afaka mifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny fotoana toy izao. Hampitomboina ho an'ny tsirairay mandrak'arivany io fahasoavan'Andriamanitra tsy tratry ny saina io. Fa araka ny mahazatra antsika dia manasanao ampanetretena mba hiaraka iombona amin'izao vavaka izay hotononina manaraka izao isika ho fanomanana ny fo sy ny saintsika vonina andre sy andray ny teny nomeny tompo ho amin'ny andro androany indray. Ivavaka isika ary. Rainay izay any an-danitra, rainay mandraka izay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, manatona anao amin'ny alalan'ny zanakao indray tompo, raha andinika ny teninao ary apita ny teninao amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Misaotra anao ireo fanahy marobe izay efa notaominao sy nomaninao mba handreza ny teny izany. Maniry indrindra mba hanaronana anay amin'ny fahamarinan'i Kristy sy ny rano, ary aoko fenona ny fanahy izay tsirairay avy. Dia izany fanahy izany no ampanakery ny teninao eo aminay rehetra, mba hamoha avy zato eny tsy ho amin'izao fiainana izao ihany, fa ho amin'ny fiainana mandrakizay koa. Dia misaotra ray malala amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'izao taonjato sy vanim-potoana misy antsika izao, izay dradradradraina fa hoe moderna, raha misy zavatra mahasarotiny ny olona indrindra dia ny fahafahany. Ny fahafahana maneho hevitra, ny fahafahana milaza izay faharesen-dahatra ny amin'ny toe-javatra iray, ny fahafahana anao sy anatanteraka izay hevitra heverina fa hahasoa ny tena sy ny ankohonana, fahafahana hanompo izay Andriamanitra maharesy lahatra ny tena ihany koa. Raha fitinina dia fahafahana ivelona araka ny foto-kevitra avy ao anaty, fa tsy ampiarina avy ety ivelany ho toy ny didy-jadona manery ianao mba hanao izay tsy sitraky ny tenanao akory. Ho antsika zanak'olombelona nefa, ny mety ampididoza eo amin'ny fivelomana io fahafahana io dia ny fiaverana fa ankotry ny fahafahana fototra hananantsika hisafidy izay tiantsika, dia mihevitra isika fa mahaleo tena tanteraka isika eo amin'ny fanatanterahana izay vinavina sy foto-kevitra tiantsika hitondrana ny fiainantsika. Mampididoza izay fiaverana mahaleo tena izay. Ho hitantsika eo ny toyny. Toy izao no ilazan'ny tenin'Andriamanitra io toerana misy antsika io ao amin'ny bokin'ny Romanina 9:9-10. Romanina 9:9-10. Ny Baiboly amin'ny dikateny iombonana na diema no amakiko azy amin'ny anaran'i Jesosy, tsy fantatrareo va fa raha manolo tena mba ho mpanompo hanaiky tompo anankiray ianareo, dia tonga mpanompo n'io tompo io, na ny fahotana izay mampirona ho amin'ny fahafatesana izany, na ny fanekenan'Andriamanitra izay mampirona hanao ny marina. Mbola mafisin'ny apôstôly Paoly ihany izany ao amin'ny bokin'ny Koritianina 1:4-5 ny tapany faharoa ihany. Koritianina 1:4-5 ka ny tapany faharoa ihany. Manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa tsy tompony ny tenanareo ianareo. Izay adikan'ny Baiboly diema manao hoe tsy anareo ny tenanareo.
izay omentsika ny safiditsika ihany, izany no tompony ny momba antsika rehetra aminy ho avy, na ny fanekenan'Andriamanitra na ny fanohitra amin'izay. Tsy misy ny eo anelanelany ka afaka ny sabaka anao grand écart araka ny fitenin'ny tanora, sady hankasitraka ny hanoy anota mandrakariva no sady hanaika an'Andriamanitra ho tompo sy mpanapaka ny momba ny tena ray manontolo. Noho izany, na ianao mpanompon'ny ota na ianao mpanompon'Andriamanitra, azo lazaina ho nofinofy ihany noho izany ny fiaverana fa tompon'ny tena antsika isika ary mahaleo tena tanteraka ny olona iray, koa dia afaka manao izay rehetra tiany atao izy. Mazava ny tenin'Andriamanitra fa tsy tompon'ny tena nareo ianareo, fa na ianao tompon'izay safidinao na an'Andriamanitra na ny ota na Satana ny ao ambadiky ny ota. Ny marina dia izao, mpanompon'izay no safidinao hanolorana ny tenanao, hahatanteraka ny sitrapony ianao, na Andriamanitra izany mba hahatanteraka izay kasainy ho anao, na ny ota izany zay azontsika antsoina koa hoe Satana mba hahatanteraka izay fikendreny ho anao ihany koa. Ireo hery roa ireo ihany no manapaka ny fiainantsika eto amin'ity tany ity. Rehefa nivarotra ny fahafahany tamin'ny Satana ireo razambentsika voalohany, dia i Adama sy Eva izany, tamin'ny safidianany anaraka ny torohevitry Satana, dia izay ny an'Andriamanitra dia lasa andevo izy sy ny taranany, satria efa nifidy ny ala tamin'Andriamanitra izy. Noho izany dia tsy afaka hanana safidy hanao ny tsara intsony, fa dia ny irona hanao izay ratsy mandrakarivo no ao anatiny. Satria rehefa nanolo tena ho an'ny Satana ianao dia manana fironana foana hanao ny ratsy. Rehefa nanolo tena ho an'Andriamanitra kosa ianao, araka ny ten'Andriamanitra vakitsika atao amin'ny Romanina, dia omeny fironana hanao ny tsara ianao. Isaoran'efa Andriamanitra fa nasehony fa mahery noho i Satana izy, ary nasehony tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, fa na dia mahery tahaka ny fahafatesana aza ny fankahalany ny fahotana, dia mahery noho ny fahafatesana kosa ny fitiavany ny mpanota. Ary izao no vakitsika ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy, toko 1:1-5. Apokalipsy toko 1:1-5, dika teny ombonana na dia manao amakiko azy ihany amin'ny anaran'i Jesosy: tia antsika koa i Jesosy Kristy, ka novahany tamin'ny fatoran'ny fahotantsika isika, fony izy na afoy ny rano. Nanomboka hatreo dia tafaverina indray ny fahafahantsika olombelona hisafidy anao ny tsara, ka tsy hivelona, tsy misy fiafarany ao amin'ny ota. Koa izay rehetra manaiky ny hisafidy anao ny tsara, dia omen'Andriamanitra azy ny hery hahazony manatanteraka izay tsara no safidiny hatao, araky ny teny nampitondraina ny mpaminany Ezekela ao amin'ny boky Nosoratany, toko 4:7-7. Ezekela toko 4:7-7 manao hoe, amin'ny anaran'i Jesosy: ny fanahiko mihitsy no apetrako ao anatinareo, ka ataoko manaraka ny lalako ianareo, ary hitandrana sy anatanteraka ny fitsipiko. Dia hoy koa ny apôstôly Jaona ao amin'ny boky Nosoratany filazantsara, toko 1:12, amin'ny anaran'i Jesosy: fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Ary farany ao amin'ny Filipianina toko 2:13, Filipianina toko 2:13, amin'ny anaran'i Jesosy: fa Andriamanitra ny miasa ao anatinareo, na ny fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony. Koa satria olonafaka noho ny finoana ny ran Jesosy Kristy no nitenenan'Andriamanitra raha niresaka tamin'ny zanak'Israely nivoaka tany amin'ny tany na andevo azy tany Egipta izy, dia olona afaka misafidy ny anao ny sitrapony na tsy, tahaka antsika ihany koa afaka tamin'ny fatorana namatorany Satana antsika noho ny rany Kristy,
dia tiany ny nampahatsiaro azy ireo izany asa-panafahana nataon'izany ao amin'ny Exodosy 12:2 manao hoe Exodosy 12:2 izaho no Jehovah Andriamanitra ao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano na andevo anao. Izany hoe raha dika amin'ny teny hafa dia hoe afaka ianao zao ary azadiny fa izah no nanafaka anao. Dia izay vao nanambara ny sitrapony tamin'ny alalan'ny teny folo Andriamanitra na izay atsotsika mahazatra koa hoe didy folo. Tao teteny Andriamanitra manao hoe efa afaka misafidy ianao zao fa tsy andevo intsony ary izah no nanafaka anao koa ireto avy ny fomba ahazahoanao manamafy izany fahafahana azonao izany mba hasambatra anao amin'ny farany miaraka amiko. Lalan'ny fahafahana rahateo no ilazan'Andriamanitra izay nanome ireo teny folo ireo araka izay nampilazainy any Jakoba ao amin'ny bokin'ny Jakoba 1:5 sy Jakoba ihany koa 2:12 Jakoba 1:5 sy Jakoba ihany 2:12. Tsy manery Andriamanitra ny anaovanao ny sitrapony na dia izy aza ny namerina indray ny fahafahanao fa torohevitra kosa no omeny mba tsy hiverenanao ho andevo ny Satana indray. Petera 1:2 Petera 1:2 amin'ny anaran'i Jesosy maneke araka ny maha-olonafaka anareo nefa aoka ny fahafahanareo tsy ampiasaina hanaovan-dratsy fa olonafaka ianareo. Nefa aoka ny fahafahanareo tsy ampiasaina hanaovan-dratsy fa iaina na araka ny mampanompon'Andriamanitra. Koritianina 1:9 fa novidian'Andriamanitra lafo ho fananany ianareo. Noho izany ampiasa ho anomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny tenanareo ary eo ka ho feno ny fanahy araka ny voalaza ao amin'ny Efesiana 5:7 fa izay toeran'ny fanahiny ny tompo no hitoerany ny fahafahana. Mampanantena Andriamanitra fa ho sambatra ianao raha misafidy ny anao ny sitrapony araka izay nolazainy ao amin'ny Salamo 1:1-2 Salamo 1:1-2 manao hoe sambatra ny olona izay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy fa ny lalany Jehovah no sitrany, eny ny lalany no saintsainy ny andro manalina. Fa ankoatra izay dia marobe ireo teny fampanantenana omeny raha misafidy ny ampiasa ny fahafahanao anao ny sitrapony ianao toy ny ao amin'ny Deutéronomie 7:1-7 tsy hovakitsika daholo izay fa azonao vakiana any an-trano. Deutéronomie 7:1-7 noho ny fahateren'ny fotoana dia tsy hovakitsika izy. Dia ireo teny fikasana ireo koa no entiko manao mandra-piona aminao indray mba ho amin'ny fiaonantsika manaraka dia anao fanandramana ny amin'ny fahafahana miaraka amin'Andriamanitra ianao noho ny fahafahana izay naverino anao indray isafidiny ianao tsara fa tsy ho andevony miotaitso. Mandra-piona indray tompoko. Raha ao amin'ny Baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho azany. Mr Vonjy sy Jacqueline. Raha ny oloko izay natsona minanarako no avy anetsitena, no avy anetsitena hitady ay ka iala miny raha tsy fanaony dia hiaino azy any andanitra, dia hiaino azy any andanitra. Ny vavany Jehova mitsino ny teny fa hiaino azy any andanitra hamelako reo elony. Tsy misy hotsarovana avako ireny satria nositrany nyaniko ny taniny. Raha ny oloko izay natsona minanarako no avy anetsitena.
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny facebook isanandro amin'ny ity pejy ity feo fanantenana. Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re fandaharana vokarin'ny radio feo ny fanantenana miaraka amin'ny nadiomady iarahanao amin'ny Ramatora Zoelosoa ny Irina Honore teknisianina pikaroka momba ny fambolena ara-boajanahary. faly tafaraka amintsika hatrany amin'ny alalan'ny fandaharana asa sy tontolo iainana izay iarahanao amin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana. Mahasoa sy mahafinaritra tantara no soratany fanjaniaina andrenesanao ny mpanoratra Sam ary Nardina. Orbonary nandalo teny ny tambolony Josefa ho aza tsara n'izay fambolena zany rangaty fa tsara hoana Ramatoa toniky indrindrina mihitsy ny nanaovandry zareo ny volo legiomany ao fa kindrindrina hoana ary Matilda enoy tsara manao zany fampivadiam-bolo mirindra sy milamy eo amin'ny toerana ray zany ry Josefa de tena araka zany tokoa ny hitako tany amin'izay rangaty sy ny voninkazo kapusinina manodidina ny tany fambolena de fantatra an'izany sady ady amin'ny bibikely io zanyko no ny en'olona eny atokotany na ao anatin'ny tavim-boninkazo ny mamboly voninkazo fa ry Josefa angambany tsy mahita ho volena tsonika ny tany tokony ambolena zavatra ho anina indray no ho anaovana an'izany fa ory Matilda fenotivy zany de fa tsy mahita tao mihitsy lozanao mitsikilo ny fiainan'olona ny fotsiny sofianatra zany ry Bonary fa tsy mitsikilo de tsy eritreritra ny voatra mihitsy zany ve fa za tsy mivoatra za mitana sy manaraka tsara ny fambolena mahazatra nyray ny tsy mieritreritra tsy zany ny tiako lazaina ry Bonary fa mila fampivoarana ny fomba fiasa azonao satria ny fampivadiam-boly de mitondra tombotsoa be dehibe ho antsika mpambolo mihitsy ny tany lasa voarakotra voly de ny hedratsy voasakana ary ny volo miakatra isan-karazany fa angano tanitsika tsy voarakotra volo ry Matilda ary rehefa mamolo zavatra isan-karazany ve tsy ho isan-karazany koa ny volo miakatra aza tapahanao aloha ny fanazavako misy zao karazam-boly azo amperahana volena eo amin'ny torom-boly anankiray ary ny fanaovana an'izany de misakana amin'ny bibikely sy ny aretina mpanimba ny volo tsy ho tafiditra o Ramatoa zany fa inon'ireo volentsika ireo tsy karazam-boly karoty ovy anana salady petit-pois tsaramaso katsaka de mbola inona koa ny tadiavinao ka mbola manazava ny hafa ianao koa de mora miakatra eo ka ny anao zay ataony Josefa ihany no mety Bonary ninone aza manodin-dresaka na mampifangaro resaka ianao mihitsy no fampandrosoana ny resahany eto anatsarana ny fidiram-bola atao tokantranontsika sy ny fari-piainantsika de ho hitanao tsara ny ezaka ho atoko ho asehoko anao fa mahay ny asa amin'izao lehilahy zao samy mpambolona za na Josefa de aleo hifampitany ito na hivarotako ny akoho mamborona betsaka azy atsara ny famboleny Bonary de ho atoko zany atsana fidiram-bola ny fianakaviana ory Bonary raha zay foana ny mahatonga amin'ny Matilda hitsiriritra an'izany fampivadiam-bolo mirindra andry Josefa zany tsy aleo doikanao afa aleo iaino radio fandaharana mikasika amin'ny fambolena mihitsy maty zao ny lazainy Josefa fa mandeha amin'izao ory zao mbola ny radio andry Josefa koa no nasainy ho inonao
ka raha tsy nanambady aloha Josefa de hafahafa tamiko mihitsy zany Kiara. Mba mangina rery Bonary fa tsisy enona fandarana miteniteny foana. Eo enao sy ny radio anao fa aleoko makeny any ray mility e. Bonary ninona Bonary avy eno fa mahasoa antsika nety e. Si eno rery ao hatray. Mbola faly ihany koa sika amin'itian'io ity tafaraka amin'ny Ramatora azo elosoa ny Irina Honore teknisianina pikaroka momba amin'ny fambolena ara-boajanahary efa nisotro ronono arabainay ianao tompoko tonga soa eto amin'ny fandaharantsika indray. Miarahabanao fanja dia miarahabantsika mpiaino rehetra mafatrapo. Dia vao mahareny anaranao ny mpiaino dia efa faly hoe hitondra zava-baovao an'ny mpiaino indray. Mahakasika ninona indray re izany tompoko no entintsika ho an'ny mpiaino? No entiko antsika mpiaino iray amin'ity an'ity hoe dia fampivadiam-bolo mirindra sady milamina eo amin'ny toerana iray. Mahazatra antsika mankony a indraindray ohatra hoe lavaka anankiray asa dia pitsika tsaramaso na pitsika anana. Tsy mety izay sady tsy ara-baiboly koa izany a izay fomba fanaontsika izay. Fa ny tokony ho izy a dia ohatra hoe baranjely a plasy iray dia mamboly eo avy koa ianao a plasy iray, mamboly tsaramaso ianao a plasy iray. Dia ohatra hoan'izay zany ny tokony anaovantsika an'ilay hoe fampivadiam-bolo mirindra sy milamina eo amin'ny toerana iray. Mitondra vokatsoa be deaibe eo antsika mpamboly zany izy io a satria ny tany voarakitra voly, ny vokatra miakatra misy karazany, ny aidratsy voasakana, ireo bibikely sy ireo aretina mpanimba amin'ny volo koa dia voasakana. Eo amin'ny torom-bolo iray zany a dia afaka mamboly karazany 2 na 3 ianao. Dia ireto avy a ireo voly afaka miaraka tsara zany eo amin'ny tambolo iray efa nanome ohatra kely ihany amoa teo. Fa mila maka toerana tsara zany tsika dia maka stylo sy penina trany mba ahafahantsika hoe inona avy le tokony ampiarahana zany a eo amin'ny toerana anankiray. Azo zarazaraina zany ny torom-bolontsika. Ohatra baranjely ny tianao atao betsaka dia eo akaikaikiny eo a afaka asianao ovy a na tsaramaso a na tongolo a na kapusinina. Kapusinina io zany a indraindray ohatra ny tsy dia mahazatra antsika fa tsara izy io vilena manakaikaiky mifefy na amin'ny sisisisim-boly. Fa izy io zany a dia mitondra reny le atao hoe coccinelle reny ny tena bibikely tia mipetrapetraka amin'ny voninkazo kapusinina io. Ary nefa izy io koa zany a dia azontsika ohatra hoe atao salady zany ny raviny. Le bibikely coccinelle lazain'ny madame Irina teo fahavalon'le volo ve zay sa hoe inona ny antony? Tsy fahavalon'ny volo mihitsy ny coccinelle fa miaro izy ary mihinana an'ireny bibikely sasany amin'ny volo ireny. Dia tsara zany ny ambolenan'le kapusinina zany. Satria eny amin'ireny kapusinina ireny ny fitoeran'le coccinelle matetika. Eny tompoko. Dia ohatra ny koa zao hoe betravy dia ny afaka ampiarahana aminy a tsaramaso a dia anety a dia tongolo. Rehefa tongolo zany na tongolo gasy na tongolo be na tongolo maitso na tongolo poireau dia afaka ataontsika fanakaiky amin'io betravy io. Dia ohatra koa zao hoe karaoty dia misy karazany maromaro reto a fa aleo tsy hoe atao daholo eo amin'ny akaikin'ny karaoty eo zany reto fa volo 2 na 3 izy a dia afaka ataonao indray ny sasany amin'ny manaraka zany. Manao safidy zany. Manao safidy ianao fa le izy a tany saiko fotsiny hoe reto avy no afaka apetraka amin'ny toerana anankiray. Karaoty a dia tongolo gasy a laisoa andiva petit pois radis a poireau a salady a voatabia. Dia ohatra indray hoe katsaka zany tiantsika atao betsaka dia afaka manao vary tanety tsika na vary tanety ny tiantsika atao betsaka dia asiantsika katsaka kely. Ohatra koa azontsika atao zao ohatra hoe vary tanety ataontsika linina 3 dia katsaka linina 2
ny katsaka manko a de avy noho ny vary etanety de sady miaro ny rivotra tsy anariny voambary izy rehefa le voamamo iny ny vary fa ny katsaka zany de miaro a ny vary tsy ho lasa maty fotsy de afaka asitsika ovy petit pois tsaramaso voatabia voatavo de miaraka amin'ny céleri indray a de laisoa épinara tsaramaso poireau petit pois voatabia ka zay tianao atao betsaka zany a de apihina tsy kelikely ohatra hoe andalany telo ohatra hoe laisoa zao ny tianao vokarina betsaka de apinao céleri ohatra linina ray na apinao épinara linina ray na tsaramaso koa tianao ataonao betsaka de ny poireau sy ny petit pois ohatra ataonao linina ray a fa manao tsaramaso linina telo na efatra ianao fa miaro betsaka amin'ny aretina sy ny bibikely zany a izay fomba fambolena izay laisoa ndray ohatra ny ataotsika betsaka de asitsika betterave kely a na céleri na concombre tsaramaso iva épinara salady petit pois voatabia zay tianao am'ireo ampiarahana amin'ny laisoa efa tsy mihoatra ny telo izy madamy Irina teo tokony tsy oatra ny telo zany de nave afaka miaraka amin'ny petit pois sy ny salady de ovy a afaka asiana petit pois soufflera tongolo gasy tsaramaso voatabia voatavo de petsay ohatra petsay indray ny tianao atao betsaka de afaka asianao épinara eo akaikiny afaka asianao frezy afaka asianao tsaramaso de raha soufflera indray ny tianao atao betsaka de afaka asianao céleri tsaramaso iva voatabia raha concombre indray a de afaka asianao anety zany le karazana zava-manitra izy io a de basilika koa zava-manitra de céleri a laisoa épinara tsaramaso mandadina tongolo be salady asiko fitenenana kely zany ny mikasika an'le concombre mankony a de matetika izy io halan'ilay lalim-boankazo de tsara zany ny asitsika hoe anety na basilika na céleri eo akaikiny eo a na tongolo be ihany koa zany a iny koa manome fofona manko ireo karazan-javatra ny tany saika ireo a de mandositra ny lalim-boankazo a rehefa mare amin'ny fofon'ireo anety basilika céleri na tongolo be ireo a eo akaikiny de raha anao épinara indray tsika de laisoa frezy tsaramaso petit pois radis salady voatabia zay zany ny azontsika atao mifanakaiky aminy eo fa atao karazany telo ihany a de tsaramaso mandadina indray ohatra ataotsika betsaka de afaka asitsika betterave kely concombre épinara salady de raha tsaramaso iva indray ny tiatsika atao betsaka de afaka asiana an'ilay anety betterave céleri laisoa concombre frezy petit pois ovy radia voatabia de raha tongolo be indray zany ny tiatsika atao betsaka de afaka asitsika tongolo gasy ihany eo akaikiny eo de anety de karoty de concombre de salady de voatabia miaraka amin'ny raozy sy hazo fihinam-bo ny tongolo be zany de afaka volentsika eny ambanin'ireny hazo fihinam-bo reny ihany koa fa miaro betsaka an'ireny le lalim-boankazo reny zany izy na tongolo gasy io ihany koa na le anety ny teneniko teo de le rose ny teneny madame Irina teo zany reny le rose voninkazo reny izy io le rose voninkazo raha tongolo gasy indray ohatra ny tiatsika atao betsaka de afaka asiana radis frezy karoty concombre voatabia poireau de raha poireau indray ny tiatsika atao betsaka de azontsika asiana karoty céleri épinara frezy voatabia de raha petit pois indray de karoty céleri laisoa radis de raha salady indray ny tiatsika atao betsaka de azontsika asiana anety betterave concombre laisoa épinara tsaramaso petit pois radia ary voatabia raha voatabia indray ohatra ny tiatsika atao betsaka de afaka asitsika karoty céleri laisoa épinara tongolo be persily poireau salady de raha voatavo indray ohatra ny tiatsika atao betsaka de afaka asitsika ovy zany eo akaikina de persily de tongolo gasy reo zany
ny fampivadiam-boly mirindra sady milamina eo amin'ny toromboly anankiray. ia dia mba tiako azavainao kely bebe kokoa madamin'ny rina satria mamerina indroa manatitrantotra le fomba fametrahana anazy zany mba tonga lizy hoe mirindra sy milamina amin'ny toerana anankiray, le fomba fametrahana fambolenan'le izy eo amin'ny toromboly anankiray ohatra. Zay zavatra tiatsika atao betsaka zany a dia atao ohatra hoe baranjely zao ohatra ny tiatsika vokarina be deabe fa amin'ny fotoana le malafo be amin'ny baranjely dia te-amboly ianao dia asianao ovy kely aloha linina ray a dia asianao baranjely a ohatra hoe linina anankitelo na efatra dia avy eo asianao tsaramaso ndray a manarakaraka n'le baranjely zany hoe le baranjely tianao atao betsaka zany ataonao ampovoany fa ireo le zavatra ny teneniko miaraka amin'ireo a miaro anazy sotratra ny aretina sy ny biby zany. ia zay le fomba fametrahana sy fandrindranana azy zay zany atao manaratsipika avokoa. Manaratsipika zay ny mampilamina sy mirindra anazy dia na mijery anazy eo an-tanimboly aza mahafinaritra. ia dia nyteneninao teo le hoe raha baranjely ny tiana atao betsaka dia akoatr'izay ohatra sady volo miaro le izy ny manatsara dia raha tsaramaso indray zany ny tiana atao betsaka dia afaka miaro azy koa zany ohatra le baranjely na le zavatra hafa sa hoe efa le ny tany sainao teo ny tena mety amin'izy rehetra. Le ny tany saiko teo zany no mety amin'ny ohatra hoe raha mboly baranjely betsaka ianao satria ohatra indray raha anao tsaramaso ivy ianao zao dia tsy maintsy ampianao anety na selery anelanelany anety na betravy na anety na selery le tsaramaso iva zany ataonao somary ampovoany. Le tianao vilena betsaka zany ataovy ampovoany dia le miaro andaniny. ia dia ry alohantsika ny resaka n'le hoe mamboly capucine atao amin'ny fefy ny voly rehetra ve tompoko mety anaovana an'izay avokoa sa mifidy voly hafa le capucine zay raha atao manodidina ny voly? Tsy mifidy izy fa io zany miaro mitondra n'le coccinelle kely mahafinaritra kely rey dia tsy maninona izy rehefa manara-pefy eny raha ohatra hoe mifefy zany le tambolinao mora tsy mifefy ny tambolinao dia afaka ataony eny amin'ny sisim-boly eny izy dia ny voly rehetra mety aminy avokoa. ia akoatran'izay ve tompoko mbola misy tsara ho fantatra tiana ampitaina mpiaina tamin'izay le hoe fampivadiana voly izay? Ajanontsika hatreo angambany aloha ny fampivadiam-boly mirindra satria ireo avoatanisako ireo avokoa zany le voly afaka ampivadiantsika eny an-tanimboly sady mirindra no milamina tsara. ia dia mba tiana averinao kely hoe ny tombotsoa azo avy amin'izay? Averiko indray mandeha zany le tombotsoa ny vokatra miakatra betsaka, ny tany voarakotra voly, ny aidratsy voasakana, ny bibikely sy ny aretina ampanimba ny voly koa zany dia voasakana. Mijery ny tambolontsika mahafinaritra. ia dia misaotra anao indrindra tompoko nitondra izay torohevitra mahasoa ho an'ny mpiaino antsika izay indray. Hotahin'Andriamanitra ny ianao dia samy hotahiny ny tompo daholo antsika rehetra. Tena voaraiko tsara retoko tsy andry amin'ny bonary aho fa ndehanao fampiarana tamin'izay reko teo ndamboly aho fa ataoko ary amin'ny tanindry dada sy mama dia ho hita eo ny vokany. Raha mamboly katsaka zany zao dia ny ovy, ny pitipoa, tsaramaso, tomaty, voatavo, ny vary atanety ny tsara miaraka aminy sady ny katsaka zany afaka miaro ny vary tsy ho maty fotsy raha atao vadim-boly tena voavany olana amin'iny. Dia nylazainy teo koa hoe ny laisoa zany azo volena miaraka amin'ny betiravy, kokombra, selery, ny tsaramaso iva, salady, mety koa amin'ny pitipoa, ny epinara, ny tomaty. Zany hoe eo amin'ny toromboly iray zany dia afaka mamboly zavatra karazany roa na telo ianao
amin'izay tianao volena amin'ireo afaka miaraka ireo, fa tsy hoe izy rehetra ny ray ampiarahany eo daholo, fa maka torom-boly ray hafandray ianao manao an'le akoatr'izay raha tianao betsaka izany. Betsaka ny lazainy teo ka mazava aleo fa hanao fampiarana. Oro Matilda, inona no aleto amin'ny tanin'olona feno vokatra sy tsara tareto e? Ary iza ny tompon'izy ity fa tena mahakarakara mihitsy toy ny kindrindrina. Oay, fa maninona nongotanao saladin'olona ry Matilda? Aza mampidi-kizo hoe ry Matilda. Ka tsy ianao ihany ve ny menomenona hoe tsy nahavokatra firy sady laniny bibikely ny legioma nambolenao e? Eny an'olona no alaina. Ny amidy aza zara raha nisy fa faty antoka no azonao de aleo. Efa lasa dala venao ry Matilda, anao alabotry. Azafady fa tsy toetra mibonary zany na sahirana toninina azy izy andao andefa manala baraka. Aloha vovolan'olona de ndao andeha. Aza sy toninao reny tanako ry bonary andao andeha. Tsy misy manao alabotry eto fa mijinja mivokatry ny nafafy sy ny karakaraina. Ahoana ny inoko an'izany fa sanao ve maka sy misandoka zavatr'olona tsara tare ohatran'io? Bonary Matilda, de tsy fantatra intsony ve hoe tanin'izy ty? Aiza moa ny analako an'izany e? Tanindry Joseph ty. Bonary tanindry dada sy mamy ty. Dada sy mamy izy e. Fa firy ny rafozany Bonary e? Tanin'ny ray aman-dreniko ty, zay nomeny amboleko, fa zany tsy teanao hatr'izay. Nga tokoa moa. Fa rehefa nandreny toromarika mahakasika amin'ny fampivadiana volo mirindra sy milamy eo amin'ny toerana anankiray sady nahita ny fahombiazan'ry Josefa de tapa-kevitra nanao fampiarana de izao ny vokany. Hitanao? Tena marina ve zany ry Matilda? Zany ka. Aza mba misangisangy ry Matilda. Za ve isangy amin'izany? Ahoana no avy hitanao zavatra tsara ohatr'izao ka? Andray, mangetaeta fivoarana, mahita ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiarana amin'ny fampivadiam-boly izay mitondra soa amin'ny mpamboly sy ny tany volena, de miezaka manao fampiarana Matilda. Io hitanao io? Ary fanahoana kosa ho ianao tsy niteny tamiko e? Ka ay, ianao mahay zavatra tsara ohatr'izao aty amin'ny dada sy mama. Jereo anie le kokombra sy ny salady tena tsisy laniny biby mahitsy. De jereo koa retsy laisoa sy ny epinara, ny selery mamokatra tsara mahitsy. Ny tsara maso amin'izany le retsy mandadina sy mamokatra be daholy. Ramatoa, nefa ne leny volentsika ry amin'ny tanimboly ringitra kely daholo ny laisoa sy ny salady. Ianao no namboly an'izany fa tsy zaka. Eny sady za ve moa aledoika anao fa aleo ny asa vita no ifampitsarana ry Bonary manaraka tsara ny teknika mpambolena de mahazo vokatra tsara sy mahasalama. Ny asa miena satria tsy betsaka ny ahidratsy, ny maso-karena miena satria voasakana ny bibikely sy ny aretina mpanimba ny voly. Fa ny endry Bonary ny koa mamborona aza namidy nefa zao fa tiantoka ihany no azo. De jereo ny maso finaritra makafy ny atsara ny fambolena vokatra sy ny karazany miakatra. Resa lahatra ramatoa, hitako tsara zao ny elanelan'ny asantsika. Zany mihitsy ka. Tsy mitovy mihitsy le vokatra azo. Tapa-kevitra fa hanao fampiarana eny amin'ny tanitsika manomboka raha-pitso fa aza matahoatra ianao. De resy lahatra anaraka ny diandry Josefa amin'izay zany ty raha Bonary. Sady
ry dada sy mama zao mazoto makatoromarika sy miara-miasa am' Josefa mihitsy raha vo nahita n'ity fambolena nataoko ity satria hitany atsarany ka mo ry Josefa koa tena tsara fanahy manampy sy manome toromarika n'ity teknika fambolena ara-pomba voajanahary ity enao koa zany miziko aleo zany ifandray am' Josefa manomboka zao andray vonona hianatra amin'ny teknika mpambolena rehetra any fa aza miasa saina am'izany ianao tsy hainao zany dre azafady ry Bonary ninona fa nahoana any tsy hanitatra amin'ny fahalalako ka jereo tsara ny zava-bitako ko tsy haiko ahoana zany ianao zao no mbola vo mila ampianarina sao manaonao foana sy beloha indray za tsy maintsy mianatra ka dada sy mama aza gaga mihitsy satria ny lehilahy indray tiany tsy nahazoto nefa mpamboly ko nahoana n'izany indray no dikotry tsy mahazo resaka mahitsy ao fa miaraka zany ary andao ioto vokatra aloha hoadray reto izaho zany no entina leo am'iretsy sika ny maka atao sakafo fa retsy avaratry retsy no amidy oay reto izy tena ho tsara ny tsena raha izao atsaran'izao raha matoa ieno ay mioty very izy ao vaty tena vokatra be mihitsy reto izy sady vokarakara tsara ery iza koa zany Josefa marina mandroso ety amin'ny lalindalina manao ane Josefa aleo zany resaka mifaniasanao toizana andraso fa ho aveny araha Josefa somary malamalama mantsy ny lalana makety Bonary ninona aiza zay lalana malama eo ianao koa zany afaka make mifatohizo ny asanareo vaty andraso fa tamy afaza misahirana makety zaza manelingelilako tsy manelingelina mihitsy rery Josefa fa avy mihitsy sady mba manome torohevitra anay le raha matokiko zany marina ko aza metaladala tsy maninona fa ngiaza ny tena nanampiko ay mandroso ry Josefa andana raha matolo maka vary misaotratsika naharitra ny aino ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny ohabolana 2:7-20 dia milaza fa ny fahaizana mandamina tsara no entinao miady koa dia anjaranao zany mandamina sy mampirindra ny fomba fambolena amin'ny fanaovana vadim-boly mba hitera-boka-tsoanao izany ataova mifampiarana dia hatretiko aloha ny fiarahantsika tato anatin'ity asa sy tontolo iainan'ity ny namanao fanjaniaina no nanomana izany ho anao teto niaraka tamin'ny teknisianina Sam sy Michael tompona andraikitra ny fandaharana Elion Andremitanso amin'ny manaraka indray eo radio feo fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo fanantenana toetrano ny fandalianantsika ny lesina momba ny finoana ao amin'ny bokin'ny Josoa miaraba sady manasanao haritra ny farany ny mpiara-mianatra aminao kalebandretsikivy ny paska izany indray ny lohateny hodinitsika anio fankalazana nanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozana tany Egipta ny paska nahoana moa Josoa no nankalaza izany talohan'ny ady manasanao iara-maka reto andininy reto Josoa 5:10 Josoa 5:10
ary ny zanak'Israely ny tombo-tany Gilgala ka nitandrina ny Paska tamin'ny arivan'ny andro 4 tamin'ny volana teo amin'ny tany ay any Jeriko. Nomerito 7:20. Nomerito 7:20. Ary ny andro 4 amin'ny volana voalohany dia Paska ny Jehova. Tamin'ny arivan'ny andro 4 tamin'ny volana voalohany no nankalazana ny Paska teo amin'ny zanak'Israely. Narahany Josoa avokoa ny zavatra rehetra notenenin'Andriamanitra mba hankalazan'izy ireo ny Paska. Mifanaraka tsara amin'ny zava-nitranga tamin'ny andron'i Mosesy ny tamin'ny andron'i Josoa. Nanampy ny zanak'Israely ahatsiaro ny loza 10 tany Egipta ny Paska. Novonoan'ny anjelin'Andriamanitra avokoa ny laha voaloha teraka rehetra tany Egipta tamin'ny loza 10. Saingy tsy nivonoana kosa ny voaloha teraky ny zanak'Israely izay nanentina raha teo amin'ny tatao sy ny tolambaravarany. Taorian'izany dia navoaka an'Andriamanitra avy tao Egipta ny zanak'Israely, nitany ranomasina mena ary nitoetra tany anefitra. Andeha ampitahintsika ny zanak'Israely tao amin'ny Eksodosy sy tamin'ny andron'i Josoa. Niainga tao anefitra ny vahoaka ao amin'ny Josoa. Nitanion'ny Jordana izy ireo, noforana ny lehilahy. Fantatsika fa miteraka ratra marary ny famorana. Rehefa izany dia nankalaza ny Paska izy ireo. Taorian'izay dia nanao fahagagan'Andriamanitra. Noreseny ny Kananita dia tahaka ny nandresena ny Egiptianina tao amin'ny ranomasina mena. Arak'izany, ny fankalazana ny Paska ao amin'ny bokon'i Josoa dia manamarika vanim-potoana vaovao eo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely. Tandindona ny Paska. Maneho ny zanak'ondry fa novonjen'Andriamanitra tamin'ny fanandevozana ny zanak'Israely. Maneho mialohan'i Jesosy io zanak'ondry io, araka ny hitantsika eo amin'ny Jaona 1:7. Nataon'i Jesosy ho fankalazana ny fahafatesany ny sakafon'ny Paska izay niarahany tamin'ny mpianany. Ny Paska sy ny fanasan'ny Tompo dia samy maneho fahamarinana ara-baiboly. Inona moa izany? Amonjy ny olony sy hitondra azy ireo any an-danitra Andriamanitra. Nanoratra ny amina olona manokana voavonjy miisa 4,4 Jaona. Nitsangana eo amin'ny ranomasina fitaratra manoloana ny seza fiandrianan'Andriamanitra ireo olona ireo. Izany dia tahaka ny nandehanany zanak'Israely tamin'ny tany maina, tao amin'ny ranomasina mena sy tao Jordana. Isika koa dia ankalaza ny fanasan'ny Tompo ao amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry any an-danitra. Mpiara-mianatra namana, voasa ao amin'izany fampakaram-bady izany inge zasy ianao e. Aoka isika hododina ho amin'izany fanasana famonjena izany izay tena azo antoka. Izay no mamarana ny fiarantsika mianatra androany. Misaotra noho ny faharetanao. Manasanao mbola anaraka ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kalebo Andretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 4 ora finaritra ho anao ny AWR